fahatiantoka ho anao zany androany. Misy tombony ao am-pono anao androany amin'ny lafim-piainanao ray manontolo satria tiantsika. Sekolim-panasitranana androany anasitrana ny momba antsika ray manontolo Andriamanitra. Ny atsipiripiainantsika rehetra dia sarobidy eo masony. Zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe malala eo masony antsika be voninahitra sady tiany. Dia zay tian'Andriamanitra sady tia azy andao hisaotra azy amin'ny fotsika manontolo indray androany maraina. Raha io misaotra anao zay sotrany amin'ny fitiavana ny famindram-po zay voalaza ny boky ny fitomanina fa vaovao isa maraina. Iainana isa maraina zany tsapana isa maraina zany izorana isa maraina zany. Mitenena aminay fa raha mbola misy fotoana ka hitenenanao dia zay ny profam-panehoana fa mbola tsy lasa ny famindram-po. Fa ho avy ny andro hitadiavan'ny olona ny teninao, ianao hiteny aminy fa tsy andrezy fa tahaka ny olona mangetaeteny tany ay zany. Fa androany tompo velona ny teninao, lay ranonaina manome fahafapoanay tsirainay avy. Misaotra fa matombola miteny aminay ianao isan'andro amin'ny alalan'izay mpanompo ampiasainao eto dia azonay antoka fa zany ny profam-panehoana fa vonina ho anay isa maraina ny famindram-po. Hiasa mahero amin'ny fiainanay, anovanay, anangana anay, ampahery anay, ampijoro anay, ampandroso anay, nanay fahatsapana ho anaty famonjena fitiavana fanantenananao indray. Mitenenena Jehovah miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao ity tananao an'ny tompo hatrany mahazo ho toerana tompo. Androany maraina tsy hitory fanasitranana ao anaty sekoly fa hitory an Jesosy lay fototry ny fanasitranana. Raisika ny Romanina toko 10:1 fahafolo. Famfo inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Samy manana zavatra azo ao amin'ny fo sy ao amin'ny vava. Zavatra anankiroa no lazaina fa mandray eto dia ny fotsika sy ny vavantsika. Ny anankiray ny fo manambara finoana. Ny finoana zany dia raisitsika amin'ny fo fa tsy raisitsika amin'ny saina. Ao amin'ny fo fa tsy saina. Tsy ao amin'ny atidoha fa ao amin'ny fo. Zavatra mitranga nefa eo amin'ny fiainana dia mila fantatsika tsara fa tsika sady fanahy no mitafy an'ity vatana ity atao hoe nofo. Dia Paoly ny teny fa misy zavatra anankiroa mifandrirotra. Misy zavatra anankiroa mifandrirotra ao anatin'ny olona. Mifandrirotra ny nofo sy ny fanahy. Dia Paoly nilaza amin'ny Korintiana faharoa toko 10:5 zao nilazain'ny apôstôly Paoly fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana nohatra ny fahalalana n'Andriamanitra izahay ka mambabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Ny mission zany anisan'ny tena faran'izay tsara indrindra dia ny fanantsika fahazapana fa ny rahantsika andrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra. Misy zavatra avo be eto ambony tany manohatra ny fahalalana n'Andriamanitra fa mametraka ny fahalalana ra-tsiansa sy ny fahalalana momba an'izao fiainana izao ho mihoatra lavitra noho ny fahendrena tokony aneketsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Paoly eto dia ny teny fa mifona marina dia teraka sy tafatoetra avy amin'ny fahalalana marina n'Andriamanitra sy ny teniny. Ny finoana zany raha adika dia ao amin'ny fo no inoana fa tsy ao amin'ny saina. Satria ny finoana dia finoan'Andriamanitra dia teraka avy amin'ny fahalalantsika fa Andriamanitra ny fahamarinana. Jesosy nilaza fa izy lalana, fiainana ary fahamarinana. Ny fahamarinana zany tsy zavatra karohana ara-tsaina fa fanomezana raisina avy amin'Andriamanitra. Hitanareo ny filôzofia rehetra mametraka fa tonga eto tany hitady marina ianao dia diso. Ny marina tsy tadiavina fa ny marina efa nomena. Zay mahatonga ny marina taafina fa tsy karohana. Aoka nahaka ny Kristy ianareo satria ilay fahamarinana sy ohatra tsara nomen'Andriamanitra ho taafina dia Jesosy Kristy. Ka raha tonga ianao eto ambony tady hitady fahamarinana dia possible azo antoka fa tsy voatery ho ilay fahamarinan'Andriamanitra sy avy aminy
no voarainao fa na fahendriny tany na avy amin'ny devoly na avy amin'izao tontolo zao satria vokatry ny fikaroanao ny zavatra resako eto tsy vokatry ny fikaroana nataoko na vokatry ny fikaroana nataonao fa le fanomezana avy amin'Andriamanitra mendrika sady tsara natao ho tafina dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana ary izy ny fiainana. Ny fahamarinana tsy zavatra karoana, mila fantatsika aloha zay, fa ny fahamarinana fanomezana avy any ambony. Zany madiso lalana ny olona manam-pahalalana eto amin'izao tontolo zao te hitady ny marina fa tsy te hiaina fahamarinana. Andriamanitra tsy niantso anao ampiasa saina hikatsaka fahamarinana fa Andriamanitra nanolotra ny fahamarinany amin'ny alalan'ny zanany ho anao azonao raisina ampinoana. Ny fahamarinana zay omen'Andriamanitra anao natao hoe fahamarinana mandrakizay, vérité absolue. Noho izany ny fahamarinana tsy edikevitra fa raisina ampinoana. Mila mino ianao fa zay lazainy dia marina, zay fotsiny. Mety tsy takatry ny sainao ilay satria variana loatra ny sainao amin'ireo karazana zavamisy atrehanao eto ambonin'ny tany. Mamily lalina amin'ny fifantohanao tsy saina, ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Zay le mila hoe amin'ny fo no inoana, amin'ny fo, satria ny fo mandray fahamarinana fa tsy saina. Raha saina ilay izy dia mbola mety eritreritra ianao hoe marina ary zany sa tsy marina. Fa raha fo ilay izy dia tonga dia manaiky ny ao anatinao hoe zay lazain'Andriamanitra zay, satria izy ny fahamarinana. Dia zao diso zany ny fomba fijeriko fa zay fanambarany ihany ny marina. Dia nenenao te hanaporofo ny atao hoe fahamarinana hifanaraka amin'ny zavamisy. Ny zavatra hitany masonao dia tsy fahamarinana fa zavamisy. Fa ny fahamarinana dia zay lazain'Andriamanitra aminao ihany. Ohatra, betsaka ny misaina hoe ny tena marina, ozy izy Marta sy Maria, dia maty Lazarosy. Zavamisy ny fahafatesan'ny Lazarosy. Fa rehefa tonga ny fahamarinana, toy izy Jesosy hoe tsy maty izy fa matory, zay ny marina. Azonareo fetraka ilay izy. Ka aza tonga dia terenao ho fahamarinana ny zavamisy, fa ny zavamisy azo ny fahamarinana ho vaina ra-potoana. Hitanareo rehefa miatrika tsika baiboly, rehefa mivelatra ny loantsika amin'ny baiboly, dia miomany ianao fa hiteny aminao Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana hitenenan'Andriamanitra dia natao iova hifanaraka amin'izay lazainy ny zavatra rehetra. Io na aretiny io, na olana io, na zavatra mitranga manerana anao io, ao daholo ny valiny. Aiza hoe valiny? Ao anaty baiboly daholo. Amen. Dia zay mahatonga ny Paoly tena miasa mafy ary mbola mahatonga antsika miasa mafy mandrakandroany. Fa maninona? Ny rahantsika andrava ny fisaina sy ny zavatra avo rehetra zay tsangana hanohatra ny fahalalana amin'Andriamanitra marina. Fa tonga tsika ambabo ny hevitra rehetra anaiky an' Jesosy Kristy. Ary fahasarotana misy eto ambony tany hatrehana io fiarovana avo. Ny saina sy ny zavatra avo rehetra io zay atsangana hanohatra an' Jesosy. Satria eo ao miditra ny siantifika, ao miditra reo karazan'olona manam-pahendrena eto amin'izao tontolo zao, mampianatra anao anahy, mampianatra anao tsy ino. Ary ny fampianarana izay apetrany koa dia tadidio, misy fotoana nefa n'izy ireny mikatso ihany satria voafetra, na avy any akatso aza ny poirany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny teniny Kristy. Tafatoetra sy voatahiry ary miasa ho azy ny finoana. Tafatoetra sy voatahiry ary miasa ho azy ny finoana rehefa velona ao anatin'ny olona anankiray zay nandray teny ny tenin'i Kristy. Eto dia apiditra antsika ao anatin'izany atao hoe asarobidin'ny fiombonana, asarobidin'ny fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra miatrika fiainana izany. Ny fiainana dia trehintsika ao anaty fiombonana. Rehefa tsara ny fiombonana misy eo aminao sy Andriamanitra
matanjaka tsara ny antsony teny vahiny hoe intimité sy ny communion lalina profonde amin'Andriamanitra dia manomboka mahazo aina ao anatinao ny finoana zany dia zavatra tsy tadiavina hoe ampiasaina amin'ny fotoana isehoan'ny problème fa ny finoana dia velona ao anatinao melohan'ny fotoana hiatrehanao problème ao vetsika aza mikatsaka finoana ao anaty olana hoe mila fatra ohatr'izao ty zavatra mitrangy ty mila fatra mpinoana ohatr'izao ty zavatra mitrangy ty fosahirana ihany tsika fa manana antoka fa efa ao anatinao melohan'ny fotoana hiatrehanao zavatra rehetra ny finoanao an'Andriamanitra iny tsy hanananao zay sensation zay fahatsapahana zay ao anaty raha tsy tsara fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra ianao za mahita tao anaty baiboly fa ny fahatsaran'Andriamanitra dia mifindra sy misokatra ho azy mifindra ho azy ny fahatsaran'Andriamanitra ary misokatra ho azy ny fahatsaran'Andriamanitra ho fiainan'ny olona anankiray zay manana fiombonana sy firaiketam-po aminy ilay intimité firaiketam-po aminy zany hoe olona ty azy satria lalana voalaza fa lalana manamora ny fifankahitan'Andriamanitra amintsika sy ahitantsika n'Andriamanitra zany rehefa tena tsara ny firaiketam-po na intimité na ny fiombonana sy communiontsika amin'Andriamanitra dia voalaza fa zay fahatsaran'izay no manambara fa tia an'Andriamanitra tsika ary rehefa tia an'Andriamanitra tsika dia manamora le fitiavantsika marina an'Andriamanitra ao anaty ny fahafahantsika mifankahita amin'Andriamanitra sy ahitana Andriamanitra tsika baiboly dia milaza zany amin'ny bokyny Jaona toko 7:20 ny 9:20 katrany 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy ny tia ary zay tia no tiany raiko ary zaho tia azy ka iseho aminy dasy dia ho Jodasy no mariana kely mihitsy ao anaty finosana fa tsy Iskarioty io tamin'ny tompoko nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa Jesosy namalaka anao tamin'ny hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy araka ao aminy zay ka onona ao aminy tamana mitoetra ao anatin'ny olona manao ny sitrapony Andriamanitra tanao le communion io le communion mamaritra ny fisehoan'Andriamanitra sy ilay toetra ao anatinao atao hoe tia azy hitandrina ny teniny hitandrina ny sitrapony mahatonga azy ho tamana hitoetra aiza ao anatisika ka rehefa tandrina setaety ary fandrina ny itisy ombona amin'Andriamanitra dia ho amorain'Andriamanitra avokoa zay rehetra isasarany hafa hitadiavany azy averiko rehefa tanjonao androany maraina setaetanao ary faniriana lalina ao anatinao ny ity sy ombona amin'Andriamanitra dia ho amorain'Andriamanitra avokoa zay rehetra isasarany hafa hitadiavany azy ampinoana misy olona mantsy tonga mifanatren'Andriamanitra izy vao hitady finoana ho velomin'ny teny andraisana valim-bavaka andraisana fanasitrana fa tsy toy izany isika eto amin'ny sekoly dia malala fa ny sekoly dia manomana anao hijoro ho isan'ny olona tsara fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra zany hoe vonona melohan'ny fotoana ienona teny andray amiketaeta-po zay fanambarana rehetra omen'Andriamanitra atsika zay le karazantsika eto androany maraina ataovy amenina moa dia zay nama tonga Jesosy miteny mitsotra kely hoy Jesosy amin'ny Jaona 2:17 raha miray ampiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao amin'izay ary zay tianareo na inona fa tonga aminareo le izy zany hoe Andriamanitra dia sarotiny ary sary-piaro amin'izay tokony hanomezantsika lanja ny hasaribidi ny fiombonantsika aminy ho ambony sy mihoatra lavitra ny faniritsika ny zavatra rehetra hainy atao rehefa tian'Andriamanitra sika dia tsy manatahotra na lavo ny fanahiana zany hoe ny firehetan'ny afo ny fitiavany ao anatsika dia tonga ny tahotra tsy manatoerana ao am-potsika ary mahatonga ny fanahiana hitsoka lavitra hitanareo ve fa
rehefa lany gazoal na essence na fiara anankiray dia misy témoin mirehitra menamena zay eo raha ny atao hoe materitreritra zany tsy nametaka n'le témoin sy le capteur na témoin reny atao hoe olona materitreritra fa eto matoa mbola mirehitra le témoin dia mbola connecté tsara alleloia ao amin'ilay réservoir le capteur manondro amin'izay zavatra efa misy ao anatin'io réservoir io manambara fa efa ambany gazoal anao ka tsy tokony afaka andeha lavitra mihoatra ny 50 kilometatra ntsony ianao miala eto amin'ity toerana ity tena tondrony mihitsiny eo amin'ny tableau hatrety any ny fiatranao sisa fa miomana fifaolany ny gazoal ny témoin rehefa mirehitra dia tsy manam-pahefana amaolana izy fa manaitra sy manambara aminao fotsiny izy hoe misy zavatra tsy mety ato fa tokony hetsika ianao chauffeur tsy ny témoin mirehitra akory no apiditra gazoal ao anaty réservoir fa ianao zay nijeran'le témoin fa mila gazoal fa mbola andeha lavitra mila mitondra ny fiaranao amin'ny station dia mameno an'le izy gazoal mba elan'le témoin indray ahafahanao mandrosany amin'ny destination marina sa tsy marina sahala amin'izay koa ny tsy finoana ny fisalasalana ny fanahina dia témoin mirehitra maneho amintsika fa ratsy communion sy fandraisana amin'Andriamanitra isika ao a tsy tena fenao am-potsika ny fitiavany matoa mbola be fanahintsika mora matahotra tsika na irairaitsika isan'andro azany hoe tiako ianao tompo mamiko ianao e ary e aro e fa rehefa mivoaka raha fanahina rehefa mivoaka raha tahotra rehefa mivoaka raha tebiteby ao anatin'ny fo tsy tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia inona ny takin'le izy mila mandroso kokoa ianao manana an'izay firaisan'izay mba tonga n'le tahotra voafafa alleloia inona moa ny ten'Andriamanitra ao misy ten'Andriamanitra mahafinaritra zay fijona mihitsy ka mananoratra n'izay ao amin'ny epistily soratany Jaona voalohany toko 7:12 raha tsy diso tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra tsy roasina amin'ny anaran'i Jesosy hoe miala ny tahotra mampitombo fitiavana dia miala ho azy izy tsy eo tsika isan'andro miala ny devoly ny tahotra tsika mihitsy mantsy mora mandroaka devoly tsika ary tsara zany satria Jesosy ny tena androaka demonia amin'ny anarako izy fa zao ny tena faran'izay akaiky indrindra eto ny fandroahana tahotra tsy vava misokatra ao anaty tebiteby mandroaka devoly fa fotony ao anaty fitiavana an'Andriamanitra ahafahanao tafatoetra tsara ao anaty fitsarana fa miala ho azy tsy manan-tahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana io ary lelona zaiko araka ilay izy voasoratra toy ihany voapirofo mazava tsara fa kai Jesosy tena mitaky ny zanany hanana fiombonana sy fitiavana aminy rehefa tena tafatoetra ny fitiavana dia mahazo aina ny fahatokiana mipetraka ho azy le fahatokiana mipetraka ho azy le confiance tonga dia mipetraka ho azy ny fahatokiana za androany maraina tsy mizara antsika lesona mpiasa sainanao fa mizara fiainana anaitra ny ao anatinao mizara fiainana ao anatina teny anaitra n'le fahamarinana ao anatinao halleloia mahazo aina ao anatin'ny olona tian'Andriamanitra ny fanomeza ny rehetra rehefa tian'i Jesosy Petera dia jereo fa nanao fahatokiana sy fahasahina izy nanao zavatra izay nasain'i Jesosy nataony na tsy takatry ny sainy azy hitinareo mahatonga ny tahotra ao anatin'ny olona dia rehefa misy zavatra sain'Andriamanitra ataonao tsy takatry ny sainao zany hoe tsy eo ambany fifehezany sainao dia matahotra ianao raha misy zavatra mitranga mihoatra dia misy ovotra ao anatinao hoe ahoana zany fa rehefa tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra sy ny firaisanao amin'Andriamanitra dia manomboka renao fa misy fahatokiana tafatoetra ao anatinao dia tsisy doty tonga dia miala le fanahina satria le fo mihitsy nefa mifadray sy matoky an'ilay Andriamanitra eo amin'ny fiainanao Petera voa nanomboka ny teny Jesosy hoe raha ianao marina rio ambony rano
tiatsoy anatona anao rehefa mandeha mamaky ny lalany ohatra hoe mandeha aveny anosy be anao hoeny ambily be ohatra de misy an'le ranomasina eo ampovoany iny hitanao hoe lalina be le izy de nony ao anatin'io tsy hoe le rano kalma fa le mbola hafa koa le misy rivotra sy le safotofoto fa zao tena enjana mifatoky ny peteran' Jesosy fa za tena anaty vedety nahita an'le izy matahotra satria tsy hitany laliny angano hoan'le rano raha misy tendrombohitra moko de lavaka be ny ambany any de jerenao zany le izy aiza ny lalany rano de tet zany sady manao zileny latsaka ny ranomasika de ohatr' zao zany ry petera mbola misafotofoto ny rano Jesosy ny teny hoe makanesa ty amiko de voky petera le para ivoaka lakana tena ao anaty fahasahina mihitsy ny tena mitsotra aminao tsy vitan'ny olona tsy mahatoky an'Andriamanitra zany ty tsy hoe lasaka tsy hoe lakana sendra dobo de voatery tsy maintsy hoe atsingevana aloha satria sao de dobo zany hoe tsisy safidy fa tsy maintsy eny ambony rano fa ty choix safidy mivoata aho ary tsy Jesosy ny teny hoe mivoata aho fa izy ny nangataka hoe za hoany dasany adino ny petera ny aminy ny ainy ny tenany fa jamba ny fitiavana izy sekoly farany indrindra sady ambony indrindra ao anatin'ny sekoly mpanasitranana dia ny fanomanana ny fonao ity an'Andriamanitra mihoatra noho ny sasany rehefa tanteraka ny fitiavana dia adinonao daholo zay fanaintainana adinonao daholo ny aretina fa ny zavatra azonao antoka dia zao efa niteny Jesosy fa nidikapoka taminy nahasitrana anao dia zay ambon'izay tsisy rarahinao azy fa ny zavatra azonao antoka dia zao tsy maintsy salama satria tia an'Andriamanitra ako ataovy amen moa amen Matthieu 7:40 dia jereo tsara ny zavatra nitranga tena lo porofotsika ara-baiboly tsara daholo ny zavatra rehetra mba tonga antsika tena nirosy tsara amin'ny le fahamarinana voalaza 9:20 re olona ka hatramin'ny 9:20 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ary Petera namaly azy ka nanao tompoko raha ianao ihany dia saovy manantona anao eny ambony rano ary izy manatona dia nidina ny ala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambony rano anantona an Jesosy ndre Petera tsy voasaka ny sainy tsy voasaka ny sainy tsy androsy Petera mijosy natoky an Jesosy izy na dia hiatra manainy azy zany mety tena miantra manainy zany hoe anao hiala ny rano dia tonga dia tsy mieritreritra ao anatin'ny sainao tsy tonga dia hoe anna fa tonga dia hoe hidina fotsiny loha dia anao le hidina fotsiny tonga dia ohatr'izao dia efa poids mavesatra zany hoe lalàn'ny natiora rehetra zany mety mitambesatra mbola ao anatin'ny sainy tandrao am'izay le fiarovana avy hoe tsy mahazo mihoatry ny lakana rehefa mandeha ny ambony rano satria ny vesatra rehetra mbola mavesatra noho ny rano dia miletika miadana fa tsy hoe miletika chute libre akory miletika miadana zany hoe toerin'ny rano ihany zany fa raha mbola mihoatra nompoahany dia tsy atsingevana zany fa tsy maintsy sotominy anontany io ny Archimede poussée d'Archimede ozy izy tany jereo tsara fa tsy maintsy hoe manosika izy miakatra fa zao teto tonga dia voafafa tao an-tsain'ny Petera fa mifantoka tamin'le teny izy hoe manatona ndony atsika eritretra zany raha mamaky an'io ianao zao dia tokony anapahatsapana ny vesatra sy lanja ny fahamarinana ny teny mihoatra lavitra sy ho ambony lavitra no ny fanoherany lalàna sy ny siansa sy ny lalàna ra-bojanahary rehetra amin'ny zavatra rehetra atrehanao zany hoe tsy afaka handany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa lasa mivadika ho zava-misy fa tsy fahamarinana tsony zany hoe ny fahamarinana ambony indrindra mifeny zavatra rehetra dia zay lazain'Andriamanitra halleloia fa tsy fahamarinana tsony zany nikaroky Archimede tsy tsony ny siansa satria tiako ho fantatra ao fa omniscient Andriamanitra tsy voasaka ny sainy tsy androso fa nijoro tapatokiny izy nanantona an Jesosy rehefa niteny Jesosy hoe manatona ary tiako ho fantatsika fa tsy hoe voateo Petera no nanomana amin'ny fony hoe tia an'Andriamanitra
fa hitatsika fa Petera tena nirehitra ho an' Jesosy. Zay na tonga amin'ny Petera ho karazan'olona hafahafa mihoatra noho ny mpianatra rehetra. Satria ny olona tena tia an'Andriamanitra sy mirehitra ho an'Andriamanitra dia mahazo ainao anatin'izay olona izay ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Petera ne tsy tady teto ambony tany tamin'ny andron'ny Elisy Moïse. Fa rehefa nitokana teo tendrombohitra, ny mason'izay tean'Andriamanitra ihany no misokatra voalohany. Jonas sy Jakoba tsy nahita fa izy ny nahita. Dia ozy izy, hoay, io Eli, io Mosesy. Nefa tsisy miprezante anazy. Nga izy efa teto an-tany firy taona lasa, amanjato taona ny lasa ry Moïse talohan'ny natokavany Jesosy. Ohatr'izay koa Eli, fa voatoa tendrombohitra niaraka tamin'i Jesosy. Petera tonga dia nisokatra indray ny masony. Rehefa ianao tian'Andriamanitra mazava ny vision anao, pura ho azy ny vision anao. Tsy mila mangataka izy mivavaka isan'andro isan'andro hoe mila ositra ria mba hisokatra kokoa ny maso. Tsy ositra, tsy zavatra avy any ivelany amboamboarina ny atonga ny fiainanao iova, fa fahafenona ao anaty manokatra ny rehetra mombanao ety ivelany ahitan'Andriamanitra. Hitanareo, tsy mila fampianarana tsika na fahendrena hafa hoe ny fomba atao mba tonga ny vision anao hisokatra amina dimension tsara lavitra. Alefa amin'izay zao tokony sy andininy rehetrarehetra zao excuse ialana amin'le lalana tokony ananana amin'ny fomba tsotra ao anaty Baiboly. Tsotra ke, tena tsotra. Ty fotsiny dia zay. Fa malaina ianao ny ity an'Andriamanitra. Ty le faiblesse hoentina mihodinkodiny impito manodidina ny Jeriko ianao. Faiblesse le izy. Fa le mena malaina iaina ny sitrapon'Andriamanitra fa mbola sady te hanota ihany nefa te hanaraka an' Jesosy koa. Dia iny amin'izay ny ararotiny sasany. Amarotana diloilo. Amarotana diloilo. Anomezana ny palitaonao sarobidy mihoatra lavitra noho ny fiainam-panahinao fiainao Andriamanitra. Fa izy ny sarobidy vatana nanaovan'Andriamanitra fanekena fiainona amin'ny fanahiny sa mosarako belelo. Aza manaiky ahodikodiny fampianaran'ny diso. Fa mijoroa amin'ny fahatokiana sy fitiavan'Andriamanitra tanteraka. Tsy mosoara ny atsika an' Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra. Tsy menaka ny atsika an' Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra. Ianao ny atsika an' Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra. Ny asarobidy ny fanahinao no nanoloran'ny ainy sy ny dinany teto ambony tany anangana anao mba hanomana anao eo anaminy amin'ny fotoam-pampakarana. Ary tamin'ny vidiny lafo satria ny ainy. Aza mitady solution na vahaolana ivelan'ny fahamarinan'ny teny ampiombonanao amin'Andriamanitra zany. Aza mitady zavatra hafa. Raha vao lesona ivelan'ny firaisanao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra no eto dia manambara fa mpampianatra diso ahako. Miombona amin'ny teny, miraisa amin'i Jesosy, manaova ny sitrapon'Andriamanitra fa sady fantany ianao no vainy. Miloha fotoana tonga jereo ny Petera tonga dia zaka n'le teny Petera dia ny ambony rehetra ny tazana fotsiny. Petera fa tsy hoe voasambana izy no hoe motra zany. Jona toko 20:10 vao hita ny maliko andeha sambotra an' Jesosy fitiavany zany. Tonga dia niraisy ny sabatra ny tapahany sofiny aninona ty maître anay ety. Nefa tsisy nampianatra azy lesona samoray. Fa ny nampiasa sabatra izy. Netiny fony izy sary-piariny amin'ny fitiavany an' Jesosy. Dia etretin'ireo nanarin' Jesosy sy mibedesin' Jesosy izy hoe tsy fanao mampiasa sabatra sy mamono olona fa zay fanjakana sy fahefana aorina amin'ny raha ozy izy dia hifarana amin'ny raha koa satria izy afafin'ny olona ny jinjainy. Mety hoe mafy be tamin'ny Petera ny haino an'ilay izy satria mba tena tiany loatra koa lay tompo sady malalany. Fa rehefa bedy izy dia mipirina. Dia fantatrareo rehefa ao anatin'ny hafanampoza nefa ny déclaré guerre nefa tsy nirarahinao noho izany zara tanàna aloha andraka fa tena manana fa jereo fa navelana izy ho samborony ireny zay nefa mbola mila azy zay apitso any apitso aloha fa zay sy ny tompo androany aloha ny atsika asianao ny rehetra be fony tian' Jesosy izy. Zany hoe Petera zany mpianatra anisan'ny niavaka tao anatina setrasetra mpitiavana koa. Tena hoe tiano arovany Jesosy, tiano mety diso le fomba nanehoany an'izy fa zao fotsiny ny sentiment ny tena zakan'i Jesosy à 100%.
normal be ny exploit rehetra na resaka hoe esprit de discernement na lalàny hoe ry Moïse nefa olona mbola tsinona tamin'ireo akory izy teo tendrombohitra tonga de maranitra be ny fahitany. Ny olona tian'Andriamanitra de mazava fo, mazava maso. Hitanareo ao amin'ny toetany sekret-piombonana ampitomboana fahasoavana. Na fahasoavana na fiasan'Andriamanitra de mahazo aina ao anatina toe-potian'Andriamanitra. Le izy tena tia, tena tia. Fa tsy hoe miezaky ny tia. Manana communion sy intimité be tamin'i Jesosy Petera. Jereo fa manatombo izy mihoatra noho ny mpianatra hafa rehetra. Satria na sujet de prière ny olona manana fiombonana amin'Andriamanitra sy tia azy ary matoky azy dia hafa mihitsiny amin'ny olona mety hoe mbola voaezaky ny tia sy tady an'le point hoe aiza ho aiza ary Andriamanitra vao tena hifankahita amin'ny fitiavanao ako. Tsy mitovy mihitsy ireo fa le olona tena tonga de tia borotana be fotsiny tonga de miaraka amin'izay momba azy ray manontolo hoe tia Andriamanitra fa za tena tianao zay lazainao de ho ataoko. Raha tia zavatra anankiray tia mampalahelo anao satria tiako ianao de tsy ataoko satria raha tia mampahory anao de alao fa za hisaraka amin'iny toetra iny fa za hiaino anao. Ohatrany atao hoe olona tian'Andriamanitra tsy manao zay mampalahelo an'Andriamanitra. Satria tian'Andriamanitra Petera na sujet de prière ny ara tsy mitovy amin'ny ny hafa. Neny Petera manivaka tsisy tonga saina mihitsy iteny raha ianao marina satria za matoky anao. Zay ny dikany. Atsia ho eny aminao fa nga nisy hafa nangataka an'izany. Hoe raha Jesosy marina tsy niteny an'izany Jonas sy Jakoba neto anaty lakana koa. Ary miaraka amin'ny tendrombohitra matetika efa maninona Petera rery nanana an'izany sujet zany satria mampiavaka anao dia ny fonao tokana sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra manokana. Ka misy zavatra manokana ao anatinao tsy tambaranao amin'ny hafa zay no mahatonga antsika tsy manao kopy olona fa manao kopy Jesosy. Tsy marety haiko an'Andriamanitra. Tiako ho fantatrareo fa Jesosy tsy mitady olona be finoana fa Jesosy mitady olona be fitiavana mba hisehony. Andao hoe paster Rodolphe fa koa eny jereo aniny Jona toko araiky amin'ny roapolo hoe amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Zany ny fanotelony sehony Jesosy tamin'ny mpianany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy izy Jesosy tamin'ny Petera, Simona zanaky John, mony fitiavana ho ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Mony efa fantany hoe ile mihoatra nefa tao amin'ny Petera tamin'ny fotoana nitakiany Jesosy azy hoe mbola ho ve le mihoatra. Misy zavatra tsy azonareo le izy. Matoa Jesosy niteny hoe mbola tafatoetra ao ve le fitiavana mihoatra hatramin'izay no fitiavana izy 200 anahako. Zany hoe tia ihany izy 200 lahy fa le fitiavana mihoatra tao aminao na halalako anao hatramin'izay hoe mbola ao. Jesosy tsy niteny tampena izy be ositra be ositra. Izy aminareo be ositra mihoatra noho ny fitiavany sasany. Fifaninanana tena masina izany. Ny faninana ny tian'Andriamanitra. Ny fifaninanana ny tian'Andriamanitra tsy mamela eloka ny tenanao fa efa navelany ianao. Rehefa mibebaka taminy dia adininy. Ohatrany hoe tsy teo zany le problème fa miteny fotsiny izy hoe mbola ao ve le fitiavany e. Dia izy fahanoary ny ondrikeliko. Dondra izy tamin'ny fanondroana Simona zanaky John mo tiava ianao. Dia izy tamin'ny eny tompoka ianao mahalala fa tianao ah. Mbola namaly amin'ny Petera sady le te ianao ny mahalala fa tiako ianao. Dia izy tamin'ny andraso ary ny ondrika. Ary indray tsy fanotelo Simona zanaky John mo tiava ianao. Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe mo tiava ianao ka hoy izy tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao manomboka ny tompokely amin'izay le valiny. Dia Jesosy tamin'ny fahanoary ny ondrika. Dia izy ny 9:20. Zao lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tany amin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia anintsitra ny tananao ary olon-kafa no anikina anao ka hitondranao any amin'izay tsy tianao. Io olon-kafa io fanahy masina. Io olon-kafa io hitako fa fanahy masina satria personne koa ny fanahy masina. Ataovy amen moa e. Ka eto ny fahafenony atao hoe fahalebiazana dia seho amin'ny safidy maty ara-nofo fa velona ao amin'ny fanahy araky ny lazain'i Jesosy io. Zany hoe taloha ianao manana safidy hitondranao any amin'izay tianao fa rehefa antitra ianao tsy dia zao
tsisy ohatrany olona tsisy safidy fa olo-kafa ny hitondranao dia mahagaga fa ny amin'izay tsy tianao ny hitondrany ianao ka rehefa feno ny fepetra ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia tsy mila ezaka ampinono sika miatrikady fa miasa ho azy ny finoan'Andriamanitra miasa ao anatintsika satria ny fitiavana marina dia miasa ao amin'ny finoana ny finoana marina dia miasa ao amin'ny fitiavana lasa manova attitude atoepo fa tsy hoe maiky ny anova situation na zava-misy aveloko rehefa feno mifepetra ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia tsy mila ezaka ampinontsika miatrikady fa miasa ho azy ny finoana satria ny finoana marina an'Andriamanitra dia miasa amin'ny fitiavana manova attitude toepola izy fa tsy manova trangana situation le izy omeny fitiavan'Andriamanitra miasa ao anatsikatsika ny toetra takin'ny finoana mampahazo aina azy satria ny Galatiana toko 5:5 dia milaza Baiboly Galatiana toko 5:5 mba jereo kely ere inona moa lazay ny Baiboly ao Alleluia ozy izy miteny Andriamanitra hoe fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana tatsika n'izy ny finoana miasa amin'ny fitiavana miasa ho azy ny finoana rehefa be fitiavana an'Andriamanitra ianao tsy mila noentina mambavaka peterany dia teny ambony rano fa namaly amin'ny fomba tsotra fotsiny satria ny fatokiny efa mipetraka ny problème antsika eto hoe betsaka amintsika ny tonga eo amin'ny seza io mitady ny fatra ny fatokiny ao anaty teny toriny fa tsy mahatoky an'Andriamanitra mialohan'ny andrenesana teny andraisana fahagagana misy olona eto androany afa mihitsy ianao le hoe tian'Andriamanitra efa mahatoky avy any amin'izay misy ianao any mipetraka ambony seza hoe za indray androany dia tena manahy fa voalatsaka eo ny teny pahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny alala amin'ny mpanompo izay ampiasainy ao dia hitako indray fa iova ny zavatra rehetra satria misy fotoan'izay ianao tsy hoe tsy mahatoky tena fa mila miaino an'Andriamanitra dia ny andray tsika tian'Andriamanitra tsy hoe ny tranorery mandoalika efa tian'Andriamanitra hovaliana ao amin'ny assemblé zay no mahatsara ny endrika atongavana ao amin'ny assemblé mihaino teny fa zay maneho amin'Andriamanitra fa manetry tena mangetaeta ny teny pahamarinana ianao afaka iny tsika manaraka amin'ny FB ho an'izay tsy maharaka moa fa ny lavitra dia tsy mila tsiny fa raha eto toerany no tsy tonga manatrika ny Andriamanitra tsy ampy mifatra mifanetretena andraisanao zavatra avy amin'Andriamanitra tsy atsika mitady zavatra akory fa manaja an'Andriamanitra fotsiny ao anatin'ny fanetretena ho ampitombony ny fahasoavana ho ampitombony ny zavatra rehetra satria iny endriky ny fanetretena ifoazanao maraina iny ny tian'Andriamanitra ho hita hoe manome lanja ny fanatrehany ianao fa tsy eny ambony fandriana milafika boty fotsy dia eo ianao manaraka direct nefa ianao eto tanàna ihany ary malalaka ny programanao azonareo ve le zavatra tiany Baiboly ho tenenina fanetretena mariky mifanetretena no fo maraina manaja an'Andriamanitra tonga eto misy zavatra tsy omen'Andriamanitra hoe livren'ny anjelany an-tranonao satria ny adresinao efa fantatra ohatran'ny Cornelio ny era-madio kosa sy miendrika tsara ianao miaraka aminy afaka ataony any an-tranonao le livraison fa misy fotoan'Andriamanitra miandry anao eto izy dia rehefa tsy tonga ianao dia omena an'izay akaikinao fotsiny nefa ianao tokony manana fotoana afaka anatrika an'Andriamanitra ihany teneniny eo akaikinao za kosa aloha tonga afoana rehefa ho an'Andriamanitra hoe amen rehefa ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra dia omen'le fitiavana an'Andriamanitra ao anatinao ny toetra takiany finoana ampahazo aina azy azo aina mihitsy le finoana lasa eninao hoe tsy be fanahiny zany ianao tsy misy tahotra ohatra ny mahatoky ho azy an'Andriamanitra zany dia rehefa zay ny zavatra mitranga tsara zay le communion zay le teneniko hoe niala le témoin le mirehitra ohatra ny gazoal hoe efa lany ny gazoal anao raha vao tsy tsara ny communion anao amin'Andriamanitra fa ratsy dia tsy tanteraka ny fanatrehanao an'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray izay antsoina ho azy satria ao anatin'le fiombonana sy communion no ametrahanao ambony lavitra ny tenin'Andriamanitra sy lazain'Andriamanitra aminao mihoatra lavitra noho izay fanoherana rehetra mitranga ety ivelany tsy azozongozonina intsony ny olona feno Andriamanitra misy ny feon'ny lojika misy ny feon'ny lalàna bojanahary izay mitondra mipetera ilentika any ambony rano fa tsy hipetraka eo ambony rano zany fa petera tsy niaino ny feon'ny Archimède sy ny poseny alleluia
tsy ny aino ny feoan'ny lanjany kory sy ny fony fa ny aino ny feoan'i Jesosy miteny hoe avy manatona. Dia ndao antsika eritreritry vao niteny Jesosy hoe avy manatona dia nety sa tsy nety ny zavatra rehetra? Nety ny zavatra rehetra. Io aretin'io zao tia metraka fa tsy maintsy didina hono ianao. Ary ny traitement io raha tsy hay moa dia tsy sitrany ianao. Kanefa androany Jesosy miteny aminao raha misy Petera eto androany, aza matahotra fa ho sitrany ianao. Hitanareo ilay izy? Ny fahamarinan'ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona izay matoky an'Andriamanitra. Ary ny fatokiana tsy tafatoetra raha tsy ao amin'ny sekoly ny fitiavana. Amen. Firy aloha mino fa manan-danja mihoatra lavitra noho ny vakinina dia kapoka ny rehetan'i Jesosy. Ary tsika rehetra toa mino daholo. Fa maninona tamin'ny andron'i Jesosy tsisy ny vakinina. Fandrafozam-bavin'i Petera ny vanginy dia sitrany. Ny voasoratra anaty Baiboly zany. Teny anankiray ihany ny haintsika. Zany efa tsy mitondra ny teniko eto androany na mampahery anao ny fahaizako. Sao dia misy mieritreritra indray mantsety hoe manao lavage de cerveau ako. Fa ilay izy tsinona ilay lavage de cerveau koa aloha ilaina satria be dia be loatra koa ny ao amin'ny cerveau anao zavatra tsy ilaina, mila lavagena. Misy fahamarinana lavageo pasteur. Ny révélation no manadio an'io. Ino raha vao entin'ny problème dia mora ampiresahana. Dia mila mifantoka ianao sao very eo amin'ilay teny fa zavatra hafa. Lasa solution tadiavinao fa tsy vahaolana omen'Andriamanitra anao voarainao. Voasira fotsiny Petera hoe Jesosy zany eny ambonin'ny ranomasina zany. Vao niteny aza matahotra. Zay ny teny Jesosy voalohany. Za ihany ty. Vao hen'ny Petera le aza matahotra tsy inona intsony ny atahorako. Dia jerenareo fa Petera dia karazan'olona mandray lesona. Tamin'ny voalohany izy mihitsy ny andro hoe vonjeo zahay. Izy zany rehefa faible dia olona tsotra ny Petera. Ary John nampanitsoka. John tonga dia tononony ao ny anaran'olona. Ianona nanao an'izao dia ianona nanao an'izao. Jereo ny John tonga dia teneniny. Ny Andriamarika mba hoe mba hafen'ny penina ary zalafa mba hoe mpianatra mba misy mpianatra iray. Fa ny Jesosy tonga dia ary Petera dia niteny izao. I Petera naka sabatra. I Petera ny tantaran'i Petera ao amin'ny John ny tena hitanao hoe ay ve izy nanao an'ity. John tonga dia manitsoka. Fa Petera zany namohan'i Jesosy iny dia ary Petera dia namohan'i Jesosy hoe vonjeo zahay fa maty. Dia feon'i Petera ny hain'i Jesosy dia nampianarin'i Jesosy Petera. Io zavatra tsotra kely. Tsy natao hifantoka amin'io nareo. Fa rehefa feno mifatra amin'ny finoana dia tsy mifantoka amin'ny tafiotra fa mijoro eo amin'Andriamanitra tsara. Ny olona mijoro amin'Andriamanitra ihany ny afaka hibaiko tafiotra tsy ampitony azy. Fa manaraka koa rehefa feno fepetra amin'ny fanotronana tsy mila misadrese amin'io mandany fotoana zany. Fa hitsaka tsao fotsiny io dia manatona ahako. Ohatr'izany zany leson'i Jesosy. Dia tamin'io Petera izao fanaovana azy mijana manana dia gaga fa iza koa ary ty Jesosy. Efa tamin'izany efa tena ohatrany hoe zavatra ngeza be ny nahitany zaroan'i Jesosy hoe fa nanrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Fa olona tahaka ny ahoana ity? Satria zava-baovao. Fa tahorinan'io rehefa niteny Jesosy makanesa teo ny tafiditra sotsany ranomasina fa samy tsisy mijery an'ilay izy zareo fa nandeha teny ambony rano Petera niala tao anaty lakana ny dikan'izay. Olona mora mandray lesona fa tsy miredobla isan'andro Petera. Misy zavatra zany efa nanesoran'Andriamanitra anao efa nisehony fa vitany. Dia mety miverina ilay izy dia manino ianao mipanika nefa ilay teo aloha ara vitany. Fa ozy izy Jesosy le natahorana omaly no hitsahanao androany. Tsy afaka hanapaka azy ianao raha tsy mibaiko azy aloha dia ekeny. Dikan'izay ny dingana voalohany. Ianao miteny amin'ilay situation hoe mitsara. Iny zany le dingana voalohany dia manaiky anao izy. Fa matoa izy nanaiky anao efa manaiky ao ambany tongotra ao mifitsaka. Ka androany maraina misy devolony aretina mifitsaka amin'izay.
fa vao mijoro am-pinoana sy fitiavana am'rehetra fotsiny ao anatinao ho an'Andriamanitra dia mahalala ny tokony ataony eo aretin'io any ambany tongotra ny toerana misy azy fa tsy mahazo mananika ny etapin-dohanao le izy niza manana problema na loha eto androany maraina na marary lava ny lohanao na misy tumeur any anatin'ny lohanao na misy fanaintainany anatin'ny lohanao miala any amin'ny lohanao fa tsy navelon'Andriamanitra nanika any fa miverina any ambany faladianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Le tafiotrane sy ny onjan-dranomasina safotofotona apatahotra mila natsahatra fa rehefa avy eo mbola ao anatin'ny safotofotona ihany peterana andeha teny amboniny zany hoe lasa ny ambany tongony le zavatra natahorany. Mila fantatsika fa ny dia kapoka tamin'i Jesosy dia ambony lavitra noho ny fanafody fantatsika rehetra hitondra fanasitranana. Zao ny problema amina mpino kristianina be dia be. Laha ny andro am-pitadiavana teny terena hiasa-pinoana fa malaina ny angataka amin'ny fanahy masina anome fo tena tian'Andriamanitra mba ahafahany finoana miasa tsy terena. Tiako ho fantatrao fa Andriamanitra dia nametraka ro tsara rehetra no maniny ho an'izay tia azy. Korintiana voalohany toko faharoa ny 9:7 dia milaza amin'ny Baiboly fa izay mbola tsy hitany maso nandrenesiny sofina na niditra tao am-po niza nefa ny manan'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Halleluja. Ka ny olona ny fitiavana an'Andriamanitra no atao hoe olona ara-panahy. Tsy mora miaino olona hafa na malady na miaino zavatra ety ivelany na mora miaino izay tolotsaina hafa tonga dia mipanika sy mandray an'ireny fahamarinana mihoatra no izay lazain'Andriamanitra. Malady aingana be miaino an'Andriamanitra. Rehefa tena tisy mino an' Jesosy ianao dia mametraka mahambony ny zavatra lazainy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Zany no anisan'ny famantarana alalàna fa azy ianao. Inona re ny zavatra mbola inonao ambony lavitra noho ny rahan'i Jesosy? Inona no inonao ambony noho ny famonjena efa vitany? Inona no inonao ambony noho ny teniny? Hozy izy apôstôly Paoly zay hoe mandrava ny fisaina sy ny zavatra avo rehetra izy hatsangana ny ohatra ny fahalalana an'Andriamanitra ary mambabo ny hevitra rehetra anaika ny Kristy. Ny antony amin'ny Galatiana toko 2:20 miara-miaina tamin'ny zavatra miara-miaina izy ao amin'ny Kristy amin'ny tontolo tsy hita maso. Fefa maty eo amin'ny nofo hozy izy Paoly ary nombola teo amin'ny azy fijaliana nomba rehetra. Ary ankehitriny reko ny fahavelomako fa tsy eo amin'ny nofo intsony fa Kristy ny antony hahavelomako. Tsy mijery sy miaina ny hita maso aho hozy izy fa ny tsy hita satria ny hita maso mandalo vetivety fa ny tsy hita ny maritra mandrakizay. Ny fototra avo indrindra amin'ny fahavelomantsika vaovao dia amin'ilay teny fiainana tsy hita maso nefa fahamarinana atao hitranga amin'ny fiainantsika. Fa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao ireo. Amin'ny ara-pan'Andriamanitra no mijery anao miainga eo daholo ny zavatra rehetra. Tsy afaka ny andravanao zany ilay ratsy fa miorena tsara amin'izay lazainy aminao. Aoka ny fijerinao hifanaraka amin'ny zavatra hitany ary aoka ny fijoronao anahaka ny fijoroany. Ambarao izay voasoratra fa le fanambarana amin'izay voasoratra ny fahamarinana. Zay mahatonga bokon'ny Jakoba toko 1 ny 9:9 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:9 jerentsika. Jakoba toko 1 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:9. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanana akory fa izay mihanana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanampohandray zavatra mitompo zany olony zany. Ianao efa fantatrao zany fa voasoratra anatin'ny Baiboly ianao mbo andohalika eo am-pihananana foana. Olona mirorosaina miovaova amin'izay rehetra leny vao avy mandohalika izy nametraka tamin'Andriamanitra misy olona anankiray miteny zao ny atao dia indray fa niova hevitra izy toy Andriamanitra fomba ahoana ny amaliko anao amin'izany. Petsaka zany ny olona manome tsirin'Andriamanitra maninona ny Andriamanitra tsy namaly anefa ianao mianahana. Halleluja. Tsy ianao aloha zany fa le olona hafa ny ambadika any. Dia ny Timoty 2 indray toko 1 ny 7 Baiboly dia milaza tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy anenao fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Mila manazatra sika ny ao anatsika miaino sy mampiditra ny teny ho fahamarinana ao am-pontsika. Zay tsika vao androso tsara ampinona ao anaty fiombonana amin'Andriamanitra.
ny olona tian'Andriamanitra ihany mahatsapa amin'ny fahafenony manoloana ny fahabangana rehetra trehany eo amin'ny fiainana. Ny olona tia azy ihany mahatsapa ny fahafenony. Ka raha ianao mahatsapa ny fahafenony zay mahatonga n'Andriamanitra mifantoka aminao aloha fa tsy mifantoka amin'ny situation na ny fanoherina rehetra. Tsy maiky Andriamanitra fa efa hitany io fa ianao aloha ny ifatohany. Fa rehefa ao anatinao ny fahafenona hoe tsinitsinina kay ty manjoa ty raha oharina amin'ny fahalehibiazana. Jereo ry Petera teny ambony rano tsy toby rehefa izy ny antso azy. Zay mihaino ny feon'Andriamanitra kay tsy difitry ny rano. Zany hoe zay rehetra tena matoky an'Andriamanitra tsy difitry ny fiainana. Sarangatsy mareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ty misy fahabangana raha nga tena hitako efa manino ianao mahatsiaro banga nefa ao anatinao raha fahafenona. Halleluja. Andiana tsara kokoa ny fiombonako aminy. Inona ny tontolo mbola mahatonga ny safidiko taraiky be raha oharina amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko satria mbola tsy tena manaiky ho fenony ny ato anatiko dia mitsangana ianao. Dia ozy ianao tompo ty afenoy. Fenoy malaky a Jesosy. Tena mila mifahafenona ny fiainako. Ay ny tena fiafarana ny sekoly dia no feno Andriamanitra fa tsy ianao voavaolana na sitranina aloha. Fa raha vao feno Andriamanitra ianao miova amin'ny fotom-pisainanao. Tsisy toerana ho an'ny tavatra, tsisy toerana ho an'ny tebiteby, tsisy toerana ho amin'ny fanahina, tsisy toerana ho an'ny rafisalasalana, tsisy toerana ho an'ny tsy finoana, tsisy toerana ho an'izany satria ny fitiavana marina mandresy ny tavatra. Halleluja. Ary tsy tamana ho azy eo raha fanahina fa mitsoka ho azy rehefa hitany feno ny fipetra ny fitiavana satria feno Andriamanitra ianao. Tsangany eo amin'ny toerana misy ianao dia hofainy amin'ny lanitra ny tananao. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra. Fa zany ny atao hoe sekolim-panasitranana marina. Sitrany ianao. Zao androany fa raha vao manomboka misokatra eo fotsika zao maraina izao tena mangataka amin'Andriamanitra androany. Ndao tsika ngataka n'ity cadeau ty androany. Tsy haiko izy adolo zay marary tonga eto. Fa androany ataotsika jobilim-panasitranana. Ataovy amen. Izy aloha nandray teny teo androany tena voarainy le teny androany. Ataovy ohatrany tananao raha tena nandray le teny ianao. Vonina venao niavana amin'Andriamanitra. Tena teny aminy tena mifona Jesosy fa inona koa ary zay nisy atao inona koa ary nahazo anahy tamin'iny. Azo izy inona koa ary nahazo anahy tamin'iny. Efa fantatra ihany hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Fantatra hoe be famindrapo izy fa maninona ary tsy hatsaraiko ny fiombonako amin'Andriamanitra sy ny fankatiavanay nianaka. Maninona tsy miasa saina hoe maninona mbola tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana mandraka androany fa ny mampiasa saina fa maninona ary Andriamanitra ny tsy mamaly any izy. Ka tena diso mihitsy ny sujet de prièrako. Fa rehefa niantso amin'ny Petera Jesosy natao anaty lakana azy izy andeha any ambony rano dia tsy nisalasala Petera mivoaka rehefa niteny Andriamanitra hoe manatona. Ka androany ny fanatonako an'Andriamanitra no herana fa ny ambony rehetra eo ambany contrôle ny doly. Izy ny feny zavatra rehetra. Za tsy asa saina hoe amin'ny fomba ahoana ny atonga ny ho tanteraka fa izy ny asa na tanteraka ny zavatra rehetra amin'ny lohaniny. Fa androany maraina ho fenon'Andriamanitra. Raha tianao ny ho feno an' Jesosy manenenana tamin'ireo zavatra tsy araka ny sitrapony rehetra. Raha isoangana izy ho tompo sy mpamonjo ny fiainanao manokana. Meo azy ny toerana hifeny mombanao rehetra indray. Avelao azo hoain'Andriamanitra androany maraina. Tena azo hoainy Jesosy hoe zanako sy asan'ny tanako ianao, adidiko ianao. Aza manany amin'ny aretina io, aza manany amin'ny olana io, aza manany amin'ny zavatsarotra lalovanao io. Efa mikontrôle ny fiainanao. Mino androany maraina Andriamanitra fa eto ianao ary miaino ny fitarainan'ny olonao. Mety misy mandalo ady ao, mety misy mandalo fanoherana, mety misy mandalo mampisalasala satria zavatra mihoatra noho ny sainy ny zavatra lalovany fa tsy zany akory ny sarotra aminao Andriamanitra. Fa androany reneso Andriamanitra le fo misokatra oka ny sofinao angilana sofiny ianao hiaino ny zanakao androany. Oka napatsapana izy Andriamanitra fa eto amin'ity toerana ity mifahafenona amin'ny zavatra rehetra ilaina satria ty azy ianao. Teneno Andriamanitra hoe feno ianao foko, feno ianao fiainako. Mila anao amba hoentinao any amin'izay toerana tena mapety Andriamanitra ny amin'ny koray manontolo satria fantatro efa vitanao reo rivotaona lasa ny zavatra rehetra. Fandroany manery ianao ny ombonanao amiko mihoatra indray. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao na fahatsapana ny fahafenony androany maraina. Amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahany amenao ohatry ny etapin-dokatra ny paladianao anovany izay tontolo rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mbola mety mangejana ao anaty. Hositran'Andriamanitra ny fiainam-panahinao androany, hositran'Andriamanitra ny ainao androany, ary hositran'Andriamanitra koa ny tenanao sy ny vatanao androany.
raiso ny fanasitranana avy any ambony amin'ny lafiny rehetra avy amin'Andriamanitra ho anao. Wow, teny amiko Andriamanitra, miakabiazanareo eto androany maraina dia nikasika anareo Andriamanitra, ary anapahatsapany ianao na mifanasitranana ao vatanao azy. Tena miangavy ty sekoly androany maraina ity, mijoro ianao vavolombelona amin'ny zoma, meo voninahitra Andriamanitra. Aza miteny hoe mpanompon'Andriamanitra Rodolphe na Ianna nefa tsisy idirako zany. Zara miteny eto Andriamanitra nanao an'izany. Avereny fotsiny mba ho fantatry ny olona hoe rehefa makatò teny dia nandray fanafahana, satria eo amin'ny teny mifototry ny fanafahana ary izy ny fahafenona amin'ny zavatra rehetra ilayntsika. Ataovy amen. Dia raiso ary le fanasana ataovy hoe raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko ny fanasitana amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy. Rais amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandihana amin'izao herinao zao fa ny tompona nanafaka anao, tompona nasitrana anao, tompona nampanjavona ny fivitosana, nampahiratra ny maso sy mahita, tompona nampandre ny sofina marenina, tompona nafaka fanaintainana, tompona namboatra sy ny reparery namorona taova tsy misy ao anatinao, ny tompo daholo no nikarakaranao. Raiso zany androany maraina dia mandihana amin'izao herinao zao miverena miaraka amin'ny fijonona vavolombelona. Velona Jesosy. Totra ny tananao, velona Jesosy. Avereny fandroany, velona Jesosy. Avereny fanteny, velona mandrakizay Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety Halleluja. Vita sonina rehefa nasitrana zay fotsiny. Zay dia miova ny zavatra rehetra. Ray segondra ny eo an'le vehivavy nitsidra nandritra ny 12 taona. Ray segondra kasika ny lambany dia vita. Za tena tsy mitory anareo Andriamanitra maty mitory anareo Andriamanitra velona. Halleluja. Momba azy sy mahakasika azy rehetra sarobidy daholo. Indrindra moa fa ny teniny dia manana antoka androany maraina fa zay rehetra tokony anao dia ho tanterahan'Andriamanitra. Manana antoka androany maraina fa tsy fotoana mandalo fotsiny anao ty fotoana ity fa fotoana kasihan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Manana antoka amin'Andriamanitra fa rehefa izy nanomboka anesa tsara dia izy ny anosy anatanteraka an'izany hatramin'ny farany. Manana antoka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy manary an-dalana zany izy. Manana antoka fa rehefa tizy dia tiany azy hatramin'ny farany. Halleluja. Amen. Amen sa tsy amen. Fotoana rapitso sekoly tokantrano sy fanambiana mpanahy iarahana amin'ny Mama Viviane. Dia ny somary vandray eny amin'ny tranopokon'olona Analakely ihany tsika mianakavy. Teneny ny havana matsakaiza fa tena fotoana spesial ho antsika zoma. Izarako eto aka. Eto amin'ny zoma, eto ihany koa ny sabotsy. Mbola tsy lasa aloha, mbola tsy lasa fa mbola eto. Ny fotoana amin'ny zoma zany iarahantsika amin'ny Jesosy. Fampiasan'ny mpanompo kely fotsiny hoe za zany mba eo amin'ny zoma sy ny sabotsy. Dia fotoana tena spesial izy nizy na zana tsy za fa raha vao ato amin'ny asa fanompoana mihitsy ny révélation dia ok anao maily foana fa zavatra mahasoa foana zay ny Andriamanitra amin'ireo mpanompo rehetrarehetra ireo. Na pasteur izy io na pasteureza mijery olona zany. Jesosy jerena amen. Misy fotoana ataoko zao tamin'izaho le tsy teo reny tsoro vavolombelona daholo ny olona paster zao nampiasain'Andriamanitra ohatr'izao. Ny atapoko, wow! Hitanao ohatran'ny Mosesy hoe ahoana moa ny ao aminao rery angamba fanan'Andriamanitra fa raha mba mirehetra koa maninona moa? Fa rehefa mampiasa ny rehetra Andriamanitra dia tokony ho faly ianao satria Andriamanitra miasa zany. Na tsy ianao na mpanompo'Andriamanitra hafa raha dia mibitabita hoe mbola velona rangany Andriamanitra mbola mampiasa mpanompo sy lelan'Andriamanitra marobe rangah izy. Ataovy amen moa. Zany ny fony olona tian'Andriamanitra. Rehefa ianao tian'Andriamanitra dia faly ianao amin'ny fahombiazan'ny hafa ho azy. Tsisy zavatra keliketiny arto. Tsisy arto. Fa raha vao manao arto ireo dia mahazo marto. Mila madio tsara ny fo, mila be fitiavana foana, mila mazaka ny fahombiazan'ny hafa, mila vavaka ho an'ny hafa, mila mitoetra tsy miova mihitsy fa tsara foana ianao amin'ny fotoana rehetra. Amen.
ka ny zoma sabotsy zao tena fotoana spesial satria isy fanambarana manokana avy amin'ny tompondray mahakasika momba ny fanotronana amin'ny zoma io ary ny asabotsy maraina amin'ny communion koa dia misy izay fanambaran'izay ny fanetretenanao miala avy anetra ny tonga eo fanatrehana dia akasitrahana indrindra aza mionona fotsiny raha mbola afaka ataovy tena mahatery fa afa mihitsiny ny fanatrehana noho ny hoe manaraka mivantana fotsiny ao anaty FB za ty miteny akory aza manaraka zany rehefa tsy tonga satria leny fanatrehana indray tsy patera FB zany efa tsy asinany hoe gatso rehefa tena tsy afaka manara ihany satria ny important ianao mandray teny alleloia fa raha mbola misy fotoana afaka tena manova sakrifisy ny ho tonga satria sarobidibe amin'Andriamanitra ny fahatongavanao amin'izany rehetra zany tsy namanao ny faninananao fa ny tenanao ihany mitsangana ary andray tsodrano raha io misaotranao zay androany maraina misaotrany amin'ny teny fiainana misaotrany amin'ny afatra misaotrany amin'ny fananganana misaotrany amin'ny fanitsina misaotrany amin'ny teny pahamarinana misaotrany amin'ny fanairana misaotrany amin'ny fahamarinana mivokatra rehetra zay omenao ao anaty fanomezana zay miasa eto anivonay androany misaotrany amin'ny fananganana lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra be dia be indray androany misaotrany amin'ny isa-tokantrano zay hovainao fenonao ny fahatsaranao saotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery mandrakizay tamin'izay rehetra natao teto androany raha misy tanteraka tompo fa nidiran'ny maha-olombelona dia hifonana fa raha misy kosa fahafenao sy fahatsarana dia ho anao rery ny voninahitra satria ny fahatsaranao ny asa teto ny ranao ny latsaka ianao mivombo teo amin'ny azo fijaliana ianao ny teny fiainana ianao ihany koa mimpamonjy dia omenanao ny voninahitra mandrakizay mandrakizay raha isaorin'ny tsodrano zay tononiko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo any Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo any Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo any Jehovah ka anomenareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Azarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao fa ny